fototra iorenan'ny fanjakana ny fokontany ary raha tsy voahaja ny zo fototra sy ny zo ara-politika ny vahoaka dia mbola tsy handroso mihitsy Madagasikara. Iverina foana ny krizy ara-politika ary tsy maro toerana ny fitondrana hoy ny vondron'olona isa-pokotany tondraharaha na ny hevitra. Fa misy fadisana sorosoro lala eo amin'ny vahoaka vokatry ny fanendrena ambiletran'le reto sivy-pokotany teto Antananarivo reny ohatra. Izay fanipaka tanteraka amin'ny etaeta sy ny fitakiana izay natao tety fotoana izy teny Kianja. Ka izay nitondrana izay fanehoan-kevitra izay zany satria dia tianay ny mampahatsiahy fa izay fadisana sorosoro lalala izay dia miteraka tsy fahatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Ka izay lesika eo amin'ny tsy fahampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra izay indrindra no hitondranay fanazavana satria ny fifampidiniana, ankalalahana feno sy ny fanazavana amin'ny kitsipo ihany no ahitana ny lalana marina tokony hizoran'ny fokotany satria ny hevitry ny maro mahatakatra ny lavitra ary mba tsy hisian'ny fahamezatsiny ao aoriana. Koa manainga zany zahay ny mpitondra anivon'ny fanavaozana amin'ny ty fanehoan-kevitra androany ty mba handinika lalina amin'ny fotony dia tony amin'izao olana mianjady sy iainan'ny isa-pokotany zao. Satria tokony omena lanja tokoa manko zany raha ny tena marina ny fokotany satria ny fokotany ange ny fototra irenan'ny mpanjakany ary ny vahoaka ny loharano fototry ny fahefana izay ampitondrenan'ireo mpitondra fanjakany ireo dia mino tsy mananteny tsika ary miara-mino aminay fa malemy dia malemy ny fototra irenan'izao fanavaozana zao raha tsy omena lanja aloha ireo vahoaka sy ny fokotany ireo. Fangatahana nataon'ny vahoaka teny Kianja ny hamerenana amin'ny vahoaka ny fahefana amin'ny fisafidianana ny olona hitondra azy dia olona afaka mihaino etaetany ary manefa ny tamberina andraikitra ho an'ny mpifidy. Sady fanairany an'ilay fanavaozana satria ilay fanavaozana koa zany tsy araka izay zavatra nantenena teny Kianja mihitsy ny zavatra mitranga. Ny olana zany dia le olona voateny ireo dia efa tsy ankatoavin'ny vahoaka ohatrana eo amaderana motana fotsiny zao dia olona efa nalohan'ny fiarahamonina lasa napetraka ao sy fokotany eo amin'le toerana misy anay dia izany nefa dia tsy ankatoavin'ny vahoaka indrindra ihany koa tsy toiteny eo amin'ny fiarahamonina mihitsy zany ireo olona ireo satria tsy mahalala ny tena marary an'le vahoaka fa ary zareo tsy hanatanteraka ny sitrapon'ny vahoaka mihitsy ireo fa ny sitrapon'ny mpanendry andreo napetrany eo. Izao anefany ary fahaditsoniny tamin'ny teo aloha dia izao ny zavatra nitranga. Ny mpitondra tany aloha dia nilaza fa tsy maintsy mandroso Madagasikara dia nefa n'izay fampandrosona Madagasikara izay dia tsy ho tanteraka velively mihitsy raha tsy voahaja aloha ny zo fototra ho an'ny olom-pirenena sy ny zo politika ho an'ny isam-batan'olona dia izay vao tanteraka izany fandrosoan'ny Madagasikara izany